avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Manitra ny malagasy tsy nijery spectacle intsony no mamaky ny vahoaka amin'izao fa ilay fahazahoana mamem-pona ireo entina ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Izay ny zava-misy teny amin'ny Coliseum Mantsonjobe androany araka ny faneho-kevitra ireo olona sendra ny mpanao gazety nohona ny malagasy ka amin'ny iray ora maraina miala ao an-trano handeha ilatra tike iny Antsonjobe. Manamafy ny fahavonona ny tondra ny fampandrosoana ho an'ny commune Manandrina district Navaladran ny kandidata Tavolahiandry larana faharoa anatin'ny bileta atokana izay atolotry ny antoko MMM na ny malagasy miara-miainga. Lalam-pameana ao anatin'ny vinanasan'ny kandidata larana faharoa ny fijerena ireo tany sapamboly, ny foto-drafitrasa sy ny fitantanana madio sy mangarahara. Any ivelany, nanao fanambarana ny fahafahany ao anatin'ny fitondrany Bachar al-Assad androany ireo mpikomy Siriana. Nitsoaka ny Siria Bachar al-Assad rehefa nanao fitakiana sy fikomiana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery nandritra ny andro maro ireo mpikony. Arahintsika avy hatrany any andindin'izay. Alahady fahavalo ny volana Desambra taona 2024 falta fiaraka amin'andray ny tenako tomboko lasy tomboko vavy tonga soa indray eto amin'ny fampilalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity asaiko ianao anaraka ireo vaovao nisongadina hatramin'ny farany anboatsika izany himanitra sy ampahatraina ny vahoaka malagasy maro anisa hoy ny FFKM tao anatin'ny fanambarana izay navoaka ny tany Morondava eo anatrehan'izay naneho ny fahavononany ifampidinika sy ifanolotanana amin'ireo mpitondra sy erivelona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ny eo anivon'ny FFKM mateboka misy adimy no namafisy ny komity fa 470 tany Morondava anatin'izay afatra mialohan'ny fetin'ny Krismasy sy tambavao 2024 izay arahantsika ny andindin'izay. Entitra ny fanambarana izay navoaka ny teo anivon'ny FFKM no tarehindreo filohan'ny fiangonana efatra amin'ray lahy mialohan'izao fetin'ny Krismasy sy tambavao 2024 izao. Raha ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny maro ireo tranga manavesatra ny fiainan'ireo malagasy amin'ny andavanandro, manitra sy ampahatraina ny vahoaka malagasy maro anisa. Eo ampelatana ny vahiny sy malagasy vitsy anisa ny harem-pirenena, mahatonga ny malagasy maro anisa tratra ny famoizam-po, hitambesatra ny trosa ny firenena ary manjaka ny erisetra sy ny tsy fandriam-pahalemana. Manginy fotsiny ny tsy fanajana ny lalam-panondrinana ary ny fanondrinana izany ho tombosoan'ny olombitsy raha namafisy ny komity foibe fa 470 ny tany Morondava. Manoloana izany rehetra izany indrindra teboka misy adiny no namafisy ny teo anivon'ny FFKM. Voalohany, miantso ny rehetra ny FFKM mba hanaja ny aina ka tsy hifamono na hifandrimpakaina. Toerin'ny FFKM izay endrika fitaomana ho amin'ny fanalan-jaza, miantso ihany koa hanaja sy hikolo ary hiaro ny tontolo iainan'izy ireo. Faharoa, manamafy ny FFKM manoloana ny kolom-piainana misy ankehitriny fa manohitra ny fanambadiana mitovy fananana. Fahatelo, miato ny fanampiana sy fahatokisan'ny mpamady volan'ny Madagasikara, maro ireo fitarainana noho ny fisiany kolokolo amin'ny sehatra maro raha ny fanazavana. Manao antsoavo araka izany FFKM mba hiaina ny fahamarinana eto amin'ny firenena. Fahaefatra, miantso ireo tompona ndraiky mpanjakana ny sahana ny jiro sy ny rano eo anivon'ny FFKM mba merina izany amin'ny laon'ny angana noho ity farany miatraika amin'ny andavanandro sy ny tontolon'ny fiariana. Fahadimy, zo fototry ny tsiraray ary anatin'ny lalam-panondrinana ny fahalalana maneho hevitra anatin'ny fanajana ny lalàna, mamerimberina tsy tapaka ny hanajana izany eo anivon'ny FFKM raha ny fanambarana hatrany. Araka ireo, maneho ny fahavonona ny fampidinika sy fanakalo-hevitra amin'ireo mpitondra sy erivelona rehetra eto amin'ny firenena eo anivon'ny FFKM ho fanatsarana aingana ny fiainan'ny vahoaka malagasy sy ny fiarahamonina. Mampirisika ihany koa ny ampisahatra ny fifampiantsiana ary hijoro ho vavolombelona ny fifankatiavana sy fatahorana an'Andriamanitra ny FFKM raha ny fanazavana.
Manitra ny malagasy tsy ny hijery spectacle intsony no mamaky ny vahoaka amin'izao fa ilay fahazahoana maimaim-poana ireo entina ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Izay no zava-misy teny amin'ny Coliseum Antsonjombe androany araka ny faneho-kevitra ireo olona sendra ny mpanao gazety noana ny malagasy ka amin'ny iray ora maraina miala any an-trano andeha ilatra tike eny Antsonjombe fanadidina mikasika izay ny olona saina. Atry ny alina no efa nahitana filaharana teny Antsonjombe akalarana itirana amin'ny Coliseum. Raha nijery fampisehoana no namaika tany aloha, efa tsy izay intsony ankehitriny. Manitra, tena manitra ny malagasy, ka ilay tositosika sy vatsivatsy isan-karazany no antonandozana fandriana alina sy maraimbe. Tsy nisy tahotra ny tsy fandriam-pahalemana fa efanona ny kibo. Tamin'ireo olona sendra ny mpanao gazety teny an-toerana, niaka ilay tike azahoana izay sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro no antondia. Efa naka tike zay. Efa ranomboka maly tamin'iray zay nakaty. Rapitso Maria amin'ny arena. Mbola maika amondraky izy, mbola maro anaka kely. Manamafy izay ity raim-pianakaviana avy eny amin'ny boriboritany fahenina ity. Niaka ilay tike no antondiny amin'ny Coliseum fa tsy hijery spectacle na ihaino ny kabary sy fanentana ny kandida volomboasary. Avy any Bodro Bodomita. Dia mbola karakara kely aloha dia mbola mivavaka amin'ny maraina. Zay zao tsy azoko olona aloha hatrany tena fiana ary 94 ary tena fiana any. Tena fanosy aloha. Fanosy. Eo andro zao fatariky e. Fatariky aloha tariky mihitsy aho zao verina nakatisaka andeha tongotra samay zarao le tike fa samy nona. Samy nona ozy dia zarao le tike. Ohatra misy tike zarainy zay ao. Dia ohatra hoe tady le tike mihitsy zany aloha no tena mamay aloha amin'ilay ara-tsakafo. Ho an'ireo marefo toy ny olona efa nahazo taona, vehivavy mitondra vohoka na mitaiza kely, nikajony hoe aleo maty ampitso toy izay maty anio ka tonga teny amin'ny Coliseum aka izay tike izay mba ahafahana mahazo ireo fanampina. Ny verimaina nahita ireo tositosika sy fifanosehana ka nody tamin'ny tanam-polo na efa tonga maraimbe aza ny lahatra. Tôbila spécial dia tsisy. Ampelusy be. Le mba mijery propagande dia sady mba le hoe hiandry le tike. Tsy milahatra mieritreritra ny hodiko izy ohatran'ny be olona be dia tsy mahazo lalana mihitsy. Dia tsy haiko le tike fotsiny izao ny hoe hozarainy. Tamin'ny fito sy fahefany izay ny tonga tety avy any Ambolokandrina. Efa melehibe fatrary ambany ary izay no efa mifanisika be dia miverina kely ary aloha izay vao nandeha nakaty indray malaladalaka. Ao anatiny no zaraina fa mbola izay aloha mbola tsy nasiko izao ary mbola tsy tafiditra dia tsy haiko raha mbola hijanona na andeha hody mbola tsy fantako. Avy any Ambolokandrina amin'ny ambany cité Akatsy 2 tamin'ny telo ny ala tany an-trano. Ny lahatra tany fa fananetiny zanako loha dia fa zareo ara talohako satria zareo mba mery mandeha dia efa tsy nahazo tike intsony izy dia andao mama hody ozy izy fa reraka be. Tsy nahazo zany dia hodiko. Fa reraka ko na fivavahana ary tsy vita fa mba hoe izay zany nandrandraina taty nefa tsy nahazo dia nionona dia modika. Nalaza tamin'ity fitondrany ity ilay vatsy sy tosika. Ary hita teny an-toerana androany tokoa ilay tositosika, saingy ny mampalahelo, ilay vahoaka malagasy efa samy nona indray no nifanosika mba samy te azo ny anjarany. Niparitaka ny vaovao fa anisy ny sepotra vokatry ny anoanana, hafanana sy filaharana nandritra ny ora maro. Teo aza nahita vonafa. Ohatrany hoe narehan'izay ihany ateo. Hoe ohatrany nisy maty mosa hoe nisy nina elako n'olona inga fa zay ariarinary fa le izy aloha leo alle fampidirana sarotra. Sarotra ho an'ilay mpitandro ny filaminana satria ilay vahoaka betsaka loatra ka. Naresy lahatra nahaka aty zany no hoe misy le hoe tike alainy dia tena koa moa olom-pirenena mifidy. Io moa safidiny sy tsirairay le mifidy fa le hoe misy tike alaina tsy maintsy hoe aka an'izay nefa mora izao ny zavatra misy tsy ho azo mihitsy le izy. Satria sarotra le fiainana dia tsy zarery ny olona makaty fa sarangan'olona rehetra tonga aty daholo. Le hijery spectacle angamba tsy dia ao anatin'ny sain'ilay olona loatra fa le aka le tike mihitsy ny tena ao anatin'ny sain'ilay olona. Za zany mangataka amin'ny vahoaka malagasy rehetra mba vitrika hifidy satria fifidianana ihany mahavaolana amin'ny firenentsika. Raha mpitso ny fotoana farany ahafahan'ireo kandida manentana ny olom-pirenena hifidy azy. Raha mpitso ny fotoana farany andresen-dahatra amin'izay programa sy vinanasa ho tanterahana mandritra ny 5 taona eny anivon'ny commune. Fampelezan-kevitra no anaran'izay.
saingy raha nita androany sy tato anatin'izay fifidianana telo faran'izay aloha tsy fampielezan-kevitra sy programanasa no nibahana indrindra ny nataon'ny kandida volomboasary fa fampielezan'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Volana izy ary avaiza no nahazoany ireny. Efa fantatry ny rehetra fa ny banky iraisam-pirenena no isan'ny mpiara-mombonantoka ary miara-miasa amin'ny fanjakana malagasy amin'ny fitiliana ireo fianakaviana marifara-pivelomana tokony azo ny fanampiana. Efa nisy zany nandritra ny fitondrana tany aloha fa ity fitondrana Andry Rajoelina ity no nanodina izany ho tombontsoany ny kandida volomboasary. Vola avy amin'ny mpiara-mombonantoka, eo ihany koa ny volam-panjakana fa miara-ampiasain'izy ireo izany ho an'ny tombontsoa manokana ampandresena ireo kandida volomboasary. Tompon-daka amin'ny fandikan-dalàna fa mbola io raha mahito ihany koa ny endrika fanodinam-bola sy fanodinana ny fanampiana. Raha ireo fianakaviana marefo no tokony hisitraka izany, izao lasa izay olona ampandany ny volomboasary sy izay olona manana ilay karatra TGV. Sofa efa tonga saina ilay vahoaka malagasy ka io fa maneho amin'ny fomba mivantana fa ireo tike azahoana ilay sakafo no ilaina dia zay, namonjy fotiana. Sofa efa tonga saina ihany koa ilay malagasy mahafantatra ny amin'ny hoe iza no nampahantra teto amin'ity firenena ity, nampitotongana ny ariary, nampitangana ny vidim-piainana ka nahatonga ny fahefa-mividy ho toy izao. Efatra ny ampiandohana no tsy mamioditra ilay antoko volomboasary hoy ny mpanara-baovao. Tany aloha no sandaina t-shirt ny safidim-bahoaka, nampiana artista hanao spektakla vao nahavory olona. Izao efa maro no leo sy voafitaka ka io ny roso tamin'ny tosika PPN indray fa mbola izao vahoaka sahirana diso fanantenana no petsaka. Mety diso ny vahoaka omaly, diso androany fa inona fa tsy ho diso intsony amin'ny alarobia fa 2 Desambra izao fa hifidy izay olona vonona hitondra ny fanovana. Noho ny fitetezana ny tanàna tamin'ny karnavaly lehibe androany ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Tahina Razafinjoelina sy ireo mpiaradia amin'ny fotoana izay nanimpian'ny kandida fa tsy mitondra makaiza ny tolotolotra sy tsy mahavita taona firy. Efa niasa hanome asa ny kandida lahana faharoa ialany vahoaka Antananarivo anatin'ny fahantrana. Fanadidiny. Androany dia hitodika amintsika rehetra amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Indrindra fa isika izay mbola mino fa mahatafita ny fanabeazana ary izany ny tena lahara-pahamehana ametrahantsika ny tanàna tandalàna. Todika amintsika koa izay mbola mino fa niezaka sy ny asa no hany ahatafitantsika. Ary mitodika manokana amin'ireo tanora izay mbola manantena masoandro ho an'ny hoavinareo. Todika ihany koa amintsika leo fampanantenana pokaty sy adala politika izay nitondra fahantrana amam-polo taona ny maro. Hafa tokoa ary novaina ny fomba nitondrantsika ny fampielezan-kevitra satria asa ny navohitra fa tsy fampanantenana tahaka ny mahazatra izay pokaty mazana. Hafa mihitsy koa satria 20 ireo vondrona tsy miankina sy antoko politika niara-dita amintsika ary amanjatony ireo mpisehatra politika manokana sy olona manamaizy azy nanoana sy nakatony vinantsika. Hafa mihitsy satria izay vao nisan'izany hoe vina no natolotra fa tsy olona no namidy. Izany fahasamihafana izany no marika fa efa akaiky dia akaiky ny fanovana. Noho izany izy mianakavy mila mifandraisana andraikitra tsika mianakavy amin'izao fanovana lehibe amin'ny alalan'ny fahatongavantsika rehetra hifidy. Mila mitazona ny finoana koa tsika ka tsy hisalasala intsony fa ny tsara dia ampy ahatratrarantsika n'izany fanovana. Nanamafy ny fahavononany hitondra fampandrosoana amin'ny komina Manandriana distrika Navaradrano ny kandida Ratavila Andry lahana faharoa anatin'ny bileta tokana izay atolotry ny antoko malagasy miara-miainga lahara-pahamehana anatin'ny vinan'asan'ny kandida lahana faharoa ny fijerena ireo tany sapamboly, ny fanohizana ny foto-drafitrasa sy ny fitantanana madio sy mangarahara. Ny volam-bahoaka Christian Dimby. 20 kilometatra mialana Antananarivo renivohitra no ahitana ny komina Manandriana, iray amin'ireo komina mandrafitra ny distrika Navaradrano, mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny akamaroan'ny mponina ary miandrandra fampandrosoana avy amin'ireo tompona ndraikim-panjakana isan-tsokajiny. Efa nitondra ny anjara biriky ny nentina nanamavanana ny fahasahiranan'ny mponina tao anatin'ny taona maro ny kandida Ratavila Andry izay atolotry ny antoko malagasy miara-miainga ary izao manamafy ny fahavononany andray andraikitra hitantana ny komina izao.
Asany any kandida larana faharoa no ny fanekeny tamin'ny vahoaka ary tsy maintsy hojerena avokoa ireo marary mponina ao amin'ny commune Manandrina. Lara-pamena ao anatin'ny vinanasany araka izany ny fametrahana ny fitantanana mangarahara, ny fanampiana ireo tantsaha sy ny fanamboarana fotodrafitrasa izay ilaina amin'ny andavanandro mponina. Voalohany aloha finiavana zany latsahana anao ny andraikitry ny ben'ny tanàna zany ary zay nefa nasehoko teto amin'ny commune Manandrina hatramizay ary asa no natolotra ho an'ny vahoaka amin'ny Manandrina satria ny tena na dia mbola tsy nandray andraikitra tao anatin'izany commune zany ary dia efa maro ny asa natao teto ary zay no mifanekeko tamin'ny vahoaka asa ihany no ahafahana mampandroso ary io asa io no tohizana miaraka amin'ny vahoaka amin'ny Manandrina ao anatin'io fotoam-pitantanana ny commune io ny amin'ny 5 taona manaraka zany. Ao anatin'izay ny fanarahako amin'ny vahoaka amin'ny Manandrina dia ny karakarana ny fambolena ary indrindra ihany koa ny lalana izay tena mampijaly rehefa fahavaratra zay no tena lahara-pahamehana ao anatin'izay irotsahana ao anatin'ny ben'ny tanàna zany. Ny tena lehibe koa ao anatiny dia ny fanaovana ny fitantanana madio sy mangarahara ao amin'io commune ny Manandrina io. Asa avy hatrany no porofon'ny fandraisana andraikitry ny kandida Ratavila Andry ho fanampiana ny vahoaka eny fotony fa tsy fampanantenana pôkaty sy rendrarendram-pifidianana. Zany hoe raha ho manokana zany raha hoe tonga amin'izao fotoana hoe ilatsahana ben'ny tanàna zao efa fanohizana ny asa no atao ary ao anatin'ny fanaovana ny fampelezan-kevitra dia zay ihany koa nefa ny fanarahako tamin'ny vahoaka tsy misy rendrarendram-pifidianana fa avy hatrany dia efa vanasa tahaka ny efa nanokafana sahady ny tatabelona izay ao ambany andrefana ao amin'ny fokontany Manandrina ary isaky ny fokotany dia efa nanaterana pavé sahady ho marika amin'izay le hoe fanombohana ny fanaovan-dalana izay zany hoe naseho tamin'ny olona mihitsy zany hoe asa no atao fa tsy rendrarendram-pifidianana ka raha afaka nividy t-shirt be da be dia naleoko nividy pavé ahafahana manomboka an'ireo lalana izay mampikaikaiky ny vahoaka ireo. Tonga nanotrina ny fampelezan-kevitry ny kandida larana faharoa androany ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramainga Ajo Andriana Narvelo nanamafy ny tenany fa mila olona sa sy aza atokisana no afaka hampandroson'ny commune Manandrina. Mino sy manantena afaka zavatra nirahana taty ny zavatra ny fanarahana hatramin'izay hitsapanareo ny hoe iza ny tena nitady fampandrosoana sy tia hanampy an'ity Manandrina ity ary iza ny tena manampy anazy mba hahafahantsika manana ny tsaratsara kokoa. Mila fampatokisana io, mila olona mahatoky ohatra ny dokotera Rina sy ohatra ny Andry Ratavila teo zay zavatra zay nafahana mamita zavatra sy mampandroso fa raha olona sanatria tsy azo atokisana fa mieritreritra tombontsoa manokana na metikodina fotsiny sarotra zany mamitaka anareo zahay tsy afaka ny amitaka anareo satria avatia misy roam-pihavanana avaty koa fianakaviako ary tsika mifankalaly ka raha sanatria olona amitaka anareo na sanatria tsy havitany aninona ny tonga eo dia menatra ny andalo aty amintsika fa ny fanamby ataontsika ataontsika farany izay mbola mandroso aty avaradrano raha ity Manandrina ity ary mila olona samy manovy zany, mila olona samy joro zany fa tsy olona hoe malemilemy ary fantatrareo tsara i Andry Ratavila fa olona samy zany samy joro amin'izany ho an'ny tombontsoa ny Manandrina. Nambarany an-trano fa ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ary ny vahoaka no afaka manova ny commune misy azy. Miantso ny vahoaka araka izany ny filoha nasionaly ny antoko MMM hiaro ny safidiny tsirairay sy anara-maso ny fizotran'ny fifidianana manoloana ny kajikajy maloty efa mandeha amin'izao fotoana izao. Misy ny sasany matahotra rehefa misy fifidianana ohatry zao raha vao tsy miaraka amin'ny fanjakana hono dia tsy tafavoaka fa iza ny fanjakana tsika reto natao hoe fanjakana marina sa tsy marina ka rehefa tsy miaraka amintsika dia marina zany tsy mahavita ninonninona dia ny sasany mampidi-dresaka rehetrarehetra io hoe raha tsy zao miaraka amin'ny Rakota miaraka amin'ny Rabe 5 taona mandaha amin'ny ben'ny tanàna amin'ny 34 zany voatapitra amin'ny mandaha amin'ny ben'ny tanàna ny filoham-pirenena farafahelany amin'ny 20 ary le filoham-pirenena amin'izao io tsy afaka milatsaka tsony dia aoriana amin'ny 20 raha tonga amin'izany dia hiaraka amin'izy andray zany tsy aloha mba miaraka amin'ny vahoaka miaraka amin'ny malagasy rehetrarehetra sao very any ka amin'ny Larobia averimberiko foana tsy maintsy tonga amin'ny fidy aloha fa tsy mahazo matoritory ihany dia ambesana koa mivato
dia raha masy tsara ny vato fa tsy hoe fa misy délégué any a dia fa misy an'izao any a dia varimbarina any fa arahana akaiky a dia tonga mifidy isika. Kandida ny asa araka izany kandida larana faharora Tavila Andry ny vinanasa ny kandida atolotry ny antoka MMM izay mipaka mivatana amin'ny vahoaka sy azo tanterahana tsara. Dia izay koa mamarina ny tapany voalohany fampalalam-bavao mamefotoananao anatin'ny tapany faharoa. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be a. Malefaka ery lamba tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka, miaro ny loko, mampangirana sy manamanitra ny lambanao. Mandroatra be, mahavita lamba betsaka sady manitra. Vaolina anitra vaovao, floral sy exotique. Afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara, fitaratra, lovia, karo. Vaolina vaovao be, floral, exotique, lavande, original. Loto ny olanao, vaolina ampiasaina. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manoriny, mamoriny, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamoriny, maneho ny maizy atsika. Efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao. Ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera. Thelma miova o Yes. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, accédez à l'univers Canal des 55 000 aréas avec la formule Access et le kit complet, parabole incluse et installation gratuite. Un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Offre valable dans la limite du stock disponible. Mila fanovana ho an'ny fizakantena fatra sy fampivoarana ny commune. Sasy voninahiny pito tsara kokoa anao ny kandida atolotry ny malagasy miara-miainga. Ny 20 Desambra ho avy zao atoloro olombanina ny safidinao. Fidio be ny tanàna sy mpanolontsaina ny lisitra malagasy miara-miainga manerana Madagasikara. Isika sa isika miasa. Mbotsara telo sovy Masandra dia tena makasitraka ny Andriamatoa Tahina Razafindroelona satria nahazo jiro erakela trano zay dia mbola nadio be ny tatatra. Izy tsy manokobakambao fa tonga dia asa dia fanamizy fanapiny le izy zay ny tena nilaina dia fa nisy jiro napetraka afiony jiro ny tanàna mihena zany ny tsy fanipalema zay le ny mason'olombelona aloha vo ny endriky ny tanàna. Panzono ao Andranotapana efa samy nanakana na ny fokotrany ny kaminatra amin'ny ministeran-jono nivoaka ihany ny tititra ary teratany vahiny no tompon'izany Sionasaina.
miamafana ny toedra rao amin'ny distrika Ambohidratrimo eo amin'ny tontolo ny fananantany. Ao ireo anatin'ny fahasahiranana sy tebiteby vokatra ilay fanotofana anamboarana ny lalana, fa misy ihany koa ireo manao lavatanana ka mahatafavoaka titre na efa nieny fotony hatramin'ny fanjakana foibe aza no mitsivalana. Miakatra broar zay dia ohatrany lasa tsy dia mahita rariny any anaovan'ireo mpanao kolikoly avolenta zao zava zao satria raha nandeha tony borna itony raha nametraka andreny nanao andreny ary dia tsy nipasse commune tsy nipasse fokotany fa tonga dia nandeha amin'izao fotsiny dia nanao fanohanana zany ny mpanjono nanao fanohanana ny commune talata maty tamin'ny 3 sy 4 nanao fanohanana ny pes sy ny jono sy ny toe-karena manga ohatrany lasa tsisy varany lizy lasan'ireo atao hoe mpanao risoriso mpangala tany ary mety rezoana mpanao kolikoly avolenta angambany satria miara-malalitsika fa ity toeran'ity dia tafiditra ao anatin'ny Maharedam-Bohidratrimo zany patrimoine zany dia tampitampoka avy eo dia gaga ianao fa misy olona mahavita titre amina agence immobilière anankiray misolo tena n'ilay agence immobilière ato dia anarana vahiny fa tsy malagasy tsy mbola nisy angamba vahiny nanajary tany zany teto Madagasikara fa malagasy ihany manajary ny tany noho izany miantso avetrany ny avy eo amin'ny Bianco anokatra fanadihadiana mo mahakasika an'ity tany ity sy ny nazahoany an'ity titre ity. Enotsika ny fanio-kevitra ny filohan'ny fikambanan'ny mpanarato ao an-drano-tapahana sy ny solombavam-bahoaka Rakoto Arsojony. Falafombavao hafa kosa indray tompon-daka manena tany amin'ny fifaninanana lalao petanque triplette et tir de précision 2024 i Madagasikara izay notanterahana tany Dijon France raha nivokatry ny lalao androany i Jean-François Rakotondrenbe izay fantatra amin'ny solona anarana hoe Zigle no nandresy tamin'ny salanisa 7 ny mpilalao hongrois Ratoka 23 no azon'izy ireo nandritra izany amin'ny ankapobeny tsara nivokatra ho an'ny Madagasikara tamin'ity fifaninanana iraisam-pirenena na ny championnat du monde tamin'ny triplette et tir de précision ity i Madagasikara izay nitarika hatrany salanisa hatrany amin'ny apahefandalana tsy aivana tamin'ny taona 2012 no nisalotra farany mahatompon-daka maneran-tany amin'ny lalao petanque i Madagasikara raha toka tamin'ny taona 2012 no nandresy tamin'ny championnat tir de précision junior ny malagasy. Fa ho amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray nanao fanambarana ny fahafahany ao anatin'ny fitondrany Bashar al-Assad androany ireo mpikomy sy mirianina nitsoaka ny Syria Bashar al-Assad rehefa nanao fitakiana sy fikomiana niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika nandritra ny andro maro ireo mpikomy tafavoaka ny fifehezan'ny fianakaviana Assad ireo efa manodidina ny 50 taona izao ireo mpikony navotra avokoa ireo gadra sy nofehezana nandritra ny fitondrana rehefa vaovao nitsoaka ao Syria manomboka eto hoatrany ny fanambarana nataon'ireo mpikomy androany. Dia izay ihany koa tomboka lasy tombovavy no mamarana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV amin'ity anaity izao raika ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ekipa amin'ny fampahalalam-baovao kosa dia mamey fotoana anao amin'ny rapitsi indray. Veloma tomboka. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes il a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.